Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely. Mbola fifaliana lehibe ho ahy hatrany ny manolotra ny arahaba ho anareo rehetra zay fa eopototry ny fahita lavitra amin'ity andro anio ity. Mirary ao mba ho fahasoavana ho anao, ho anareo tokoa zao fandarana karakaranay fiangonana RHEFI Androndrakely izao. Ny afatra entiko anareo androany dia afatra mitonanao ny ino sy ny anaiky amin'ny fo fa ny Andriamanitra ivavahantsika tsy iza fa ilay rain Jesosy Kristy sady raintsika mitonanao ny ino sy anaiky fa izy no Andriamanitra magaga, izy no Andriamanitra mahavonjy ny olona rehetra tsy misy avana zay manompo azy manoloana an'ireo olana sy ireo ady atrehana rehetra eto ambony ty tany ity. Tena marina be mihitsy tompoko zany ambarako aminareo mikasika ny amin'io Andriamanitra rain Jesosy Kristy sady raintsika io. Tena vavolombelona zany ao. Ka ny afatra tiako ho voarainareo zany androany de izao: na manao ahoana sy manao ahoana ny fisehon'ny olana sy miady atrehanareo am'izao fotoana zao, na manao ahoana sy manao ahoana ny heriny sy ny fahefany de zao ihany: mahavonjy ny olona rehetra zay manompo azy io Andriamanitra io, ary afaka manao fahagagana mihitsy izy ho famonjena an'ilay olona. Hoy aho amin'ty androandroany ity, ho ataon'Andriamanitra aminareo ane zany tompoko. Noho izany mitonanareo zay mahita sy mandray aho ny tenako am'izao fotoana zao mba ino sy anaiky fa zany tokoa ny momba an'io Andriamanitra zay amafisiko hoe rain Jesosy Kristy sady raintsika zay manompo azy. Ino tsara ke reto andiny tsoratra masina vitsivitsy zay vakiko aminareo reto hoe enoy ary reso amin'ny finoana le izy. Hoy ny Tompoandriamanitra tsoto ao amin'ny bokin'ny Jeremia toko 2:3, 7:20, to zao voasoratra. Dia toka tamin'ny Jeremia ny teny Jehova hoe indro izao no Jehova Andriamanitra ny nofo rehetra, moa misy zava-magaga zay tsy haiko va. De to zao indray ny filazan'ny Mosesy ny amin'io Andriamanitra ivavahantsika io, Exodosy 12:12, de vakitsika ny andininy 2:1 to zao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy: Jehova ô, iza moa no tahaka anao am'izay Andriamanitra. Zay zany teny Mosesy: Jehova ô, iza moa no tahaka anao am'izay Andriamanitra, iza moa no tahaka anao zay ankalazaina amin'ny fahamasinana. De zao ny toyany: de raina amin'ny fatahorana ianao sady mpanao fahagagana. Ary ihany koa ny mpanao salamo atao hoe koraita any amin'ny salamo 170 andova kitsika ihany koa zay voasoratra zay salamo 170 de ny andininy voalohany to zao ny voasoratra ny andininy voalohany sy ny faharoa amin'ny anaran'i Jesosy: Andriamanitra no aro sy ero antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Andininy faharoa, hoy ny mpanao salamo atao hoe koraita: ko izany no tsy atahorantsika na de ho levina aza ny tany, na mifindra ho ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra, na mirondroana sy misamboaravaratra ny onjana ka miororo ny tendrombohitra noho ny fisafokany. Ho amanokana ry havana malala, zao no zavatra tiako ambara aminareo, hitoloko vavolombelona aminareo izy ity, fa tena babo ny foko ary tena resy lahatra ao fa zany ambarako zany tokoa no mikasika any amin'io Andriamanitra
zay ivavantsika io, zay ambarako hoe izy ny rain' Jesosy Kristy sady raintsika zay manompo azy. Hitantara aminareo zavatra efa niseho ao anaty baiboly ao, entiko milaza ary entiko manamafy fa mahagaga tokoa io Andriamanitra toriko aminareo io, ary mahavotsy andre olona zay tena hoe manompo azy marina tokoa. Ohatra voalohany mikasika ny namonjen'Andriamanitra andreto telo mirahalahy reto de tsy izy akory zany fa Sadraka sy Mesaka ary Abedinego. Olon'Andriamanitra ireto telo lahy reto ny baiboly no manambara izany. Anisan'ireo olona tena ny toetra tsara ho an'Andriamanitra zay nivavahany izy telo mirahalahy reto. Akoatr'izany tao amin'ny finoana fa magaga ny tompo ary mahavoavotsy azy foana manoloana ny olana sy ny ady natreny hatram'izay sy ny olana ary ny ady zay mbola hatreny aty aoriana. Ndray andro azy nisy fisehon-javatra toy zao tao Babilônia, araky ny voalaza amin'ny Daniela 3:7 ka hatramin'ny 8:30. Tsy ovakina amitsika moa le tantara fa lava be mihitsy le izy. Tantaran'ny baiboly fa tsy naposina fa ndray mandeha dia nanangana sary olona, sary vongana, volamena, sary olona mivongana, volamena ny mpanjaka Nebukadnesara. 30 metatra teo eo ny alavany, avony, ary 3 metatra teo eo ny abeany. Zay zany zavatra nisy. De namoaka didy ny mpanjaka tamin'izany fotoa zany, namoaka lalàna fa amin'ny fotoana zay andrenesan'ny olona rehetra, andrenesan'ny vahoaka rehetra, feona anjomara, feona mozika mafaneny, dia tsy maintsy miankohaka eo anoloan'io sary vongana, sary olona mivongana, volamena io ny olona rehetra, tsy maintsy. Tsy maintsy mivavaka aminy. Zay zany lay lalàna na hoe lay didy navoaka mpanjaka. Fa raha ohatra ka misy olona mitsivalana na hoe tsy manao zany araka ny didy mpanjaka izany, de ho samborina izy dia atsipy ao anaty laforo misy afo mirehatra, zany hoe mendrika ho vonoina zay tsy manaiky ny tenin'ny mpanjaka. De vita re sary vongana, volamena, sary olona natsaka-mpanjaka. De tapoka teo dia naneny be ny feona anjomara, naneny be ny feona mozika. De avy hatrany ny olona rehetra tonga de nanaja ny mpanjaka, nakatony mpanjaka, nyakoka teo anoloan'ilay sary vongana volamena zay natsangana, ary nivavaka teo, samy nivavaka, samy nanao zay nataony teo ny olona. Fa ireto telo lahy nambarako reto kosa, Sadraka sy Mesaka ary Abedinego, izy telo lahy tsy mba nanao an'izany, satria aminy dia zava-pady, zany hoe iakoaka eo anoloana sary vongana zany, zava-pady zany. Zava-pady ny hoe anao fangatana amin'ny sary vongana, na hoe hivavaka amin'ny sary vongana, zava-pady aminy zany, satria manompo an'Andriamanitra le tompony zao rehetra zao izy, manompo an'Andriamanitra le nahary azy izy. De zay zava-pady azy hoe iakoaka alohan'ny sary vongana na hivavaka amin'ny sary vongana. De nisy nitondra tatitra tany amin'ny mpanjaka hoe ry mpanjaka misy an'ireo olona zay notendrenao mpiara-miasa aminao ato amin'ny tany sy fanjakana, tsy osy izy ireo, tsy mba manaja anao izy ireo ry mpanjaka, tsy mba miakohaka na mivavaka amin'ny sary olona volamena zay natsakanao zareo reo. De gaga mpanjaka, marina ve zany? Tena marina zany. Atsoy ary izy telo lahy voaka ty amiko aty mba amatarako tena marina. De natsoina izy telo mirahalahy, ka rehefa tonga teo anatrehan'ny mpanjaka izy telo mirahalahy, de nanontany mpanjaka
hoe marina ve fa misy miampanganareo fa inareo ono tsy mba mety miankohoka eolon'lay sarolona volamena zay natsakako na tsy mety mivavaka aminy de teo indrindra no nasianosy ty amin'ny rahalahy hoe izy dia tsy ankohoka eolonao sarolona volamena zany mihitsy, izy dia mijoro tsara sy mitora tsara manompo an'Andriamanitra velona de nambarany tsara tompoko tsisy antony tokony hamalina ianao fa izahay kosa zay te amin'ny rahalahy reo de tsy ankohoka tsy vavaka amin'ny sarolona volamena zay natsanganao, tsy anao zany mihitsy zahay zava-pady aminay zany. Ny Andriamanitra ivavahana de mahavoavonjy anay amin'ny laforo misy afo mirehetra zay ataonao, mahavoavonjy anay amin'ny tananao ry mpanjaka tezitra be ny mpanjaka tam'izany, tezitra tena tezitra de tapa-kevitra izy afanao mipito ny laforo afa to reto telo lahy reto atsipazo anatin'ny laforo ao aloha faty any fa tena manao tsinitsina mpanjaka manda ny tenin'ny mpanjaka de no tanterana tokoa lay izy araka voalazan'ny baiboly ao amin'ny bokin'ny Daniela toko 7 de natsipy izy teo amin'ny rahalahy ary ny profa tena tezitra be mpanjaka ary tena nafanana impito mihoatra n'olole teo aloha ny laforo misy afo mirehitra satria lay mpanimpo hoy ny baiboly dia takatry lay lelafo dia maty. Rehefa atao anaty ilay laforo misy afo mirehitra nefa izy teo amin'ny rahalahy de gaga mpanjaka gaga ny olona hoay oreo olona avianareo ety jereo tsy teo lahy moa zany zareo na tsipitsika atao ia teo lahy kanefa atao lasa evadady zareo reo jereo tsara hoe ia evadady kory zareo reo ary to mandehandeha anaty afo eo de gaga ny olona de navoaka tao izy teo lahy navoaka tao izy teo lahy ka ny tiako any an-tanana atsika aloha de ity zava-dehibe amin'Andriamanitra ny mahita olona mijoro tsara mitoetra tsara ho an'Andriamanitra tsy mivadibadika fa tena hoe mijoro tsara sy mitoetra tsara ho an'Andriamanitra tena hoe manompo an'Andriamanitra amin'ny fony rehetra tokoa etamiko ianareo zay mahita sy mandre amin'ny ty androandroany ity mba ho tahaka zany ny fiainanareo indrindrindrindra ianareo zay fa nanangatanana nanolo tena ho an' Jesosy indrindrindrindra ianareo zay fa sokabava ka nampandrosa Jesosy mba hitoetra ao anatinareo ao de rehefa navoaka avy tao ary izy teo amin'ny rahalahy satria ny voatery namoaka azy tao izy mpanjaka de tantarain'ny baiboly fa tsy nisy na inona pika akory tamin'ny tena izy teo amin'ny rahalahy gaga ny olona resy lahatra ny olona hoe fa iza moa reto telo ny rahalahy reto riavanao araka zany tantara zany de tena mpahamotsy tokoa ny Andriamanitra ivavahantsika ary afaka manao fahagagana ho an'ireo olona zay tena manompo azy impossible nge zany hoe olona atsipa anaty laforo misy afo mirehitra kanefa tsy may impossible zany andoka vakitsika ny indininy fa 7 hoe to zao voasoratra 7 de ny fanato masolo mpanjaka sy ny mpanapaka sy ny gouvernoura ary ny mpanotsaina mpanjaka ka nahita ireo lehilahy ireo fa tsy nanan-kery ampaninona ny tenany akory ny afo na ny singambolony ny kaikona tamin'ny lohany na niovany ny lobany ary tsy nisy fofonafakory taminy ry mpiany malalo zany no ny seho zany no ny tranga rehefa miasa ny tompoandriamanitra miasa eo am'ireo olona zay tena manompo azy amin'ny fony tokoa tena tanteraka lay teny ao am boky Jeremia lay nivakitsika tiary aloha Jeremia toko 2:7 zao voasoratra hoe ony tompo ino izao no Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra moa misy zava-magaga zay tsy haiko va de tanteraka ihany koa lay teny nataon'ny Mosesy Exodosy toko 2:2 hoe tompo Andriamanitra iza moa no tahaka anao iza no mitovy aminao de raina ny fatahorana ianao sady mpanao fahagagana sy lay voalazan'lay mpanao salama atao hoe korahita lay nivakitsika tiary aloha
salamy fahinany fapolo andiny volo sy faharoa hoe jehova ozy izy no aro sy fiarovana ho atsika mpamonjy morazo indrindra amin'ny fahoriana izy ka na inona mitragy atao ambony tany ety hoy izy na inona miseho dia tsy misy tokony ho atahorako na ho atahorantsika satria jehova dia mpamonjy morazo indrindra amin'ny fahoriana ry mpiainy malalo engane ka hotsapanao ny fahamarinana zany manomboka am'ty androandroany zay nandrenesanao azo afatra nentiko zao ohatra faharoa indray ity ny namonjen'andriamanitra any petera zay apôstôliny jesosy kristy tam'izany fotoana izany toy zao ny fandeha tantara araky nita atao amin'ny asin'ny apôstôly toko fa 12 asin'ny apôstôly toko fa 12 de manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fa vita 12 nandalo fanenjena faran'izay mafy indrindra ny fiangonana kristianina tam'izany fotoanandro zany satria maro tam'ireo olona nanompo an'andriamanitra nanompo an' jesosy no samborina de nogadraina ary no vonoana voalaza amin'ny jakoba toko fa asa apôstôly toko fa 12 zao eo amin'ny andininy faharoa fa jakoba rahalany jauna dia novonoana tamin'ny sabatra de voasambotra indray petera ary nampidirina tao an-tranomaisina tao amin'ny trano fanagadrana de nasiana miaramila rola miambona azy tao ary teny ivelany kosa ivelan'ilay trano de nasiana miaramila maromaro mba hiambona an'ilay trano sao tafapotsaka tao petera fa araky ny programany mpanjaka dia hovonoana tahaka ireo namany any ko izy de nanoloanan'izany indrindra dia tapa-kevitra ny fiangonana fa hivavaka anao vavaka spesial ho an'ny petera marina fanekein'izy ireo ny tenin'andriamanitra ny teny efa nataon'i jesosy fa dia hoenjena kristianina hoenjena ny olona manompo an' jesosy marina fa ekein'izy ireo ny tenin'andriamanitra ny teny nataon'i jesosy fa ho faty martura ny olona zay manompo an' jesosy ary efa maromaro tam'ireo kristianina maromaro tam'ireo apôstôly no efa niaran'izany fa tam'ty ndray mandeha ty kosa de mba nisy etaeta spesial atao anatin'ireo reto fiangonana hoe andaotsika anao vavaka manokana ho an'ny petera mba amonjy azy andriamanitra mba anao fahagagana andriamanitra ka tsy ho tanteraka ny programany mpanjaka na ho tanteraka ny programany mpanenjika de ny vavaka atao an-tranona mpino kristianina anankiray zareo araky ny voalaza atao amin'ny asin'ny apôstôly toko fa 12 andininy fa 12 ny vavaka atao an-tranon'ilay olona atao hoe marie reny jauna zay atao hoe marka zareo tao ny fiangonana ny vavaka tsy ny fiangonana rehetra fa vitsivitsy tsy hay mety hoe 20 na 30 zareo tao ny vavaka tao ina moa natonga ny zareo ny vavaka satria fantany fa andriamanitra mihainy vavaka ina no natonga andreto kristiany reto ny vavaka satria fantany fa mpamonjy morazo indrindra ny fahoriana je andriamanitra tsy to ina moa natonga azy reto ny vavaka satria mino izy reo fa magaga andriamanitra ary afaka manao famonjena magaga tsy takatra ny sainy olombelona de ny vavaka ry zareo de tao anaty fotoana nanao vavaka iny nanao etsika lehibe andriamanitra nomporifon'andriamanitra hoe zany tokoa izy hoe magaga mahavoavonjy manoloana ny sarotra rehetra na inona fisehony na inona herina de naniraka anjely ny tompo mba hiditra atao amin'ilay trano nanagadrana petera ka nijely tompoko tsy voasaka ndrindra efatra tsy voasaka ny varavarana tsara hidy fa de tafiditra atao ny ejely de teniny to petera mitsangana anaovy kapanao tafilo lambanao
le miaramila rolany ambina petera tam'izany mijoro tsy mahita hoe misy olona ngeto miresaka ampetere, misy olona tonga ngeto ka mamonjy ampetere. Tatak'izany no fomba fiasan'Andriamanitra, zavatra vitan'Andriamanitra rehefa anao fahagagana, rehefa anao famonjena izy. Santionany zany. Andao anao naraka olona ienjeny de nivoaka petera. Tamin'ny voalohany aloha petera tsy nalala mihitsy hoe ino zao zavatra mitranga amitsao fa noheveriny hoe nahita fahitany, hoe nahita vision izy. De nivoaka. De nisokatra ho azy akeo le varavarana nanagadra na varavaran'le tranomaizina, le varavaran'lay prison zany. De teny ivelany akeo tsisy nahita mihitsy reto miaramila be deabe, tafavoaka somatsara petera de lasa moa le anjely. De petera kosa namonjy an'lay tranon'ny Marie reny Marka, namonjy tany izy. De tonga tao izy nijoro vavolombelona tamin'ny olona tao, ny fomba nentin'Andriamanitra namonjena azy. Ry hafa aloha, ry mpiainy malalo, tatak'izany ny zavatra mitsanga nataon'Andriamanitra ho famonjena petera. Ka hoy aho hoe nazava taminao ary voarainao tsara ve ny afatra tian'Andriamanitra ampitaina aminao am'ty andro anio ity. Nazava tsara taminao ve ary voarainao tsara ve le afatra tian'Andriamanitra hoeniny sofinao tam'ty andro androany ity. Ho fanampy zany rehetra zany hoy aho aminao, na tany aloha be tany tamin'ny andron'ny ry Sadraka sy Mesaka Abednego lay vao avy nitantaraiko taminareo teo, na tany aloha be tany tamin'ny andron'ireo apôstôly sy ny fiangonana kristianina voalohany, ena hatram'izao vaninandro misy atsika izao, de zao no ambarako aminareo sady ambarako amin'ny foko rehetra: tsy miova Andriamanitra tompoko, tsy miova Jesosy Kristy lay maty teo ambony hazo fijaliana, lay nalevina, lay natsangana tamin'ny maty, ary lay mipetraka ao tanakavanan'Andriamanitra ankehitriny zay manao fifonana ho antsika. Tsy miova Andriamanitra, tsy miova Jesosy Kristy, tsy miova ny heriny matraka ankehitriny, mbola azo sy hery ho antsika ho famonjenantsika io Andriamanitra io, ary mbola mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana io Andriamanitra io. Ka hoy aho hoe olana manao ahoana tompoko? Ny olana mahazo anao am'izao ianao mandray azy zao. Tataky ny ahoana ny fisehony an'izany olana zany, na fiseho zany ady atreanao zany am'izao ianao mandre izao. De zao no teny ataoko ataoko anareo zay mahita sy mandre ahy. Voalohany, aza mitanondrika na kivikivy tahaka ny teo aloha intsony anao manompoka androany, ivavako anao mantsy ahy. Aza mitanondrika na kivikivy tahaka ny teo aloha intsony anao, mitraka ary velominy ny fanantenanao, fa aneo ny Mandriamanitra azy eo aminao ny tombontsotoa, anio ia amin'ny alalan'ny vavaka zay ataoko ho anao, ho anareo amin'ny famaranana ny fotoana. Faharoa, manana finoana tahaka ndry Sadraka sy Mesaka ary Abednego lay nitantaraiko taminareo teo. Manana finoana tahaka ny finoana nananandreto fiangonana kristianina tam'izany fotoana zany ho famonjena any Petera. Raha ho aminao ny finoana dia anao etsika magaga, anao etsika lehibe ho famonjenanao ny tompoandriamanitra amin'ny alalany vavaka zay ataoko ho anareo anio. Anao etsika magaga, anao etsika lehibe ho anareo ny tompoandriamanitra. Tsy hoe sanatria mirery akory ao, fa zaho rery any no olona enon'Andriamanitra feo, valin'Andriamanitra vavaka, fa tena miondrika eo anatrehan'Andriamanitra, tena miondrika ampanajana eo anatrehan'Andriamanitra. Fa isaorako ane lay Andriamanitra tsy to, isaorako ane lay Andriamanitra rain Jesosy Kristy, sady raintsika zay manompo azy, fa za manokana de resy lahatra, fa tena mihainy vavaka eo Andriamanitra.
tena mamaly vavaka io Andriamanitra io, ary afaka miasa amin'ny fomba mahagaga mihitsy izy. Fa sahina no mahatonga hivavaka ho anareo zay manana olana, zay mandalo ady na manahoana sy manahoana ny heriny sy mifisehony hatramin'izay. Ary amin'ny anaran'i Jesosy mino fa hiasa Andriamanitra vo tamin'ny herinandro ity zao dia raha nitoro-teny tamin'ny fiangonana anankiray zay indreketako eny RHEFI bypass eo, dia maromaro moa ny olana rary no sitrana tao. Anisan'izany vehivavy anankiray zay nisy fivitosana kibony, de araka te dokotera dia tokony didiny io, kanefa tao anatin'ny vita ny vavaka de eny niala mihitsy le fanentanana, niala mihitsy le marary tao anatin'ny kibony tao, omena voninahitra ny tompo Andriamanitra tsy to ny vavaka ho azy dia zany no nataon'Andriamanitra ho famonjena azy, satria narary izy, satria mbola andany vola ve izy hitsabona ny tenany mahagaga Andriamanitra. Fahatelo, tsara aminao ihany koa anefa ny mamonjy ny fotoam-pivavahana zay karakaranay fiangonana RHEFI Androndrakely. Tsara aminao ny mamonjy fotoam-pivavahana, fantatrao fa misy herin'Andriamanitra miasa manao fahagagana sy famonjena. Tsara aminao tompoko ny mamonjy an'izany fotoam-pivavahana izany. Zao no azavaiko, betsaka aloha fotoam-pivavahana misy eto Antananarivo, eto Madagasikara na maneran-tany, fa zavatra anakiratsapako dia tsy hoe zavatra anakiratsapako tsy mitovy ny zavatra ataon'Andriamanitra amin'le fotoam-pivavahana reny. Ny misy ery tsy misy atao aminay, misy atao aminay tsy misy ihany. Zay no mahatonga manasa anareo zay manana olana, manasa anareo zay ao anatin'ny ady mangotrakotraka, fa mino zay ary efa satria fa tsy vitana hoe mino fa efa nahita mihitsy hoe miasa ao anatin'le fotoam-pivavahana ataonay Andriamanitra ho famonjena le olona, ka de tongavinareo tompoko. Ho famaranako ny efatra dia kaseny amin'ny oza sy fanaratsy, isaorana moa Andriamanitra fa efa mitondra anay ho mpanafaka ny olona azo niozana sy fanaratsy izahay. Ka dia ho anareo zay mahatsapa zany ihany koa tongavy, misy fidirana ny efatra zay ny Alahady, fidirana voalohany araky voasoratra hoe amin'ny fitoram-maraina, faharoa amin'ny FIvoriam-panafahana, fahatelo amin'ny 1 ary ny fahefatra amin'ny 2 ora sy sasany. Lay fidirana voalohany amin'ny fito sy lay fidirana fahatelo amin'ny 1 iny spécial délivrance. Ao anatin'ireo fotoam-pivavahana reo zany no anaovana hetsika fanafahana, hetsika fanasitranana, zay nonay fa miasa Andriamanitra ary mbola hiasa mandrakariva izy ka. Zay zany niafatra nentina ho antsika androany, asa mangatakandro alahady zao de efa tongava inao tompoko. Omena an'Andriamanitra ny midera sy mihaja ary ny voninahitra hivavaka tsika tompoko. Ry tompo Andriamanitra rainay malala, ianao no rain Jesosy Kristy sady rainay, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana ianao, ko dia mandra fo am'ireo olona zay nahita sy nandre niafatra nentiko androany ianao. Areo ka hiasa amin'ny fomba mahagaga ianao, miaino ny vavaka ataoko anao Andriamanitra ô, vonjeo reo olondreo ho afaka amin'ny olana mahazo azy, atao vovoaka ampandresy izy manoloana ny ady atrehany iny, ary amin'ny anaran'i Jesosy sitraniko ny marary, esoriko amin'ny tenany olona ny herin'ny aretina rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy tsofoko rano ahitan'Andriamanitra miasa amin'ny fomba mahagaga ny rehetra amin'izao taona diavinay izao. Sotra omena voninahitra anao ry Andriamanitra eo, amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka, sotra tompo, amen. Zay zany tompoko niafatra nentina ho antsika tamin'ity androandroany ity, ka dia mametraka ny mandram-piona manao velomanareo ny tenako tompoko, mahereza ary maretatra amin'ny farany. Veloma tompoko. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely.